Bonjour, bonsoir antaony tsika rehetra any tokantrano any sy amin'ny toerana izay enotsika ny fampianarana. Manonona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany toetra amin'ny tokantranontsika. Andriamanitra ny hiasa hitantana antsika amin'ny asa aman-draharaha amin'ny fahasalamana ary hiahantsika eo amin'ny asa fanompoana izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny afikatsahana ny fahamarinana. Andriamanitra ny manan-karem-pahasoavana ania hitahantsika ny amin'izay rehetra ataontsika. Rehefa manao ny sitrapony isika dia izy miahantsika mandrakariva. Satria Andriamanitra tsy mamanadino ny zanany naizanaiza misy azy fa miahazy mandrakariva izy ho an'izay maninona izay matahotra azy. Irosaritsika ny amin'ny fampianarany kanefa dia tsara foana raha mametraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra satria tsy mahay manao na inona na inona isika raha tsy mametraka ny fotoana am-pelantanan'ny Tompo. Manasantsika rehetra ary hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray io, raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Mbola miantso ny anaranao izay raha amin'ity anio ity. Raha andinika indray sy hianatra ny teninao. Eny Jehovah tompony maro, tsy maefa manao na inona tokoa izahay raha tsy mametraka ny fotoana am-pelantananao. Satria ianao ny tompon'ny fahefana, ianao ny tompon'ny fahalalana sy ny fahendrena. Ary zava-poana ihany izay ataoko eto raha tsy ianao no mitantana sy mivimbina ary manolo-tsaina. Aoka ny fanahinao raha hanafihery ahafahako mampita ny teninao ny vahoakanao. Aoka ihany koa ny fanahinao hanafihery ny vahoakanao izay mandray izao fampianarana izao. Hatakariny ny avy ny teninao sy ny alalina izany. Mba ahafahana izy ireo mampiatra izany eo amin'ny fiainana. Eny Tompo Ray Masina, misaotranao izany amin'ny tombonandro mahavelona izay omenao anay, ny amin'ny fahasalamana izay omenao aminay, ny amin'ny anina sahaza izay omenao anay, sy ny amin'izay rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Fa matoa izay mbola afaka mifanatra tavy eto, matoa izay mbola afaka miara-mianatra ny teninao. Satria fahasoavana avy aminao izany, ianao no mbola nanome anay izay anjara sahaza ho anay isan'andro. Ka dia voninahitra ny eo anao ray ny dera ho anao, ny haja ho anao. Eny Andriamanitra tsara indrindra, mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Mifono aminao ihany koa izahay raha io satria mpanomy tsy mahasoa izahay ary tsy mahatoky anatrehanao. Ary ao anatin'ny andro mety lavy ihany izahay. Satria misy lalàn'ny nofo anatinay izay manohitra ny lalàn'ny fanahy. Izay hiadivanay isan'andro. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe iza ny nafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Ka raha te hanao ny tsara dia ny ratsy izay tsy sitrako ny ataoko. Andriamanitra, misaotra anao izay ny amin'ny fahasoavana izay nomena tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Fa ianao Kristy nefa nilaza manao hoe raha ny zanaka no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka dia afao izay Jesosy io, ny amin'izay fahotana vitanay teo anatrehanao, teo anatrehan'ilay Andriamanitra iray. Afao izay mifaly ameny rehetra. Ka na teo amin'ny fiteninay na ny fisainanay na fitondrantenanay, n'inona ataonay ray ka nahameloka anay teo anatrehanao dia fonanay aminao izany. Ka nandikanay ny lalànao. Dia aoka ny Kristy Jesosy le ranao soa no angatahanay na dio sy anasanay ka nafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Diovy isopy izay Tompo ho afa-pahotana, sasao izay mba hateo. Dia le ranao ny Jesosy eo ka namarina anay, hanamasina anay ary mpiavana anay amin'ny raiziny an-danitra. Aoka ihany koa ray ho feno ny fanahinao izay. Mamasina izay ho masina anao satria masina ianao. Fa ilay devily Satana kosa izay mierona tahaka ny liona, miodiodika mitady izay ho arapany. Ka manafika anay eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Inona amin'izao fampianarana izao aza? Izay asan'ny devily entina manafika anay amin'ny fampianarana, na eo amin'ny lafim-piainana rehetra na amin'inona na amin'inona. Dia ilay vonona noho ny amin'ny rahan'i Jesosy amin'ny fofonay izany tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ary tsy manan-jara aminay intsony. Ny anaran'i Jesosy. Lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahan'i Kristy sy amin'ny fofonay. Ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra. Ny amin'ny rahany zanak'ondry sy amin'ny fofonay tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay na dia kely aza. Efa levy ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahan'i Jesosy sy amin'ny fofonay.
teraina mandrakizay ny anaranao raha iankalazay ny anaranao mena voninahitra ny hainao raha. Halleluja, halleluja. Eny raha io ho an'ireo zanakao izay mitarena aminao andro manalina ny amin'ny fahasarotan'ny fiainana, ny amin'ny sakafo hohanina izay tedavina isan'andro, ny amin'ny hofatrano izay eo ihany koa izay manahirana ny amin'ny fandoavana izany, ny amin'ny fribus na ny taxi be na ny écolage sy ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro, na ny fitafiana sy ny sisa sy ny sisa. Eo ihany koa izany rehetra izany Andriamanitra. Raha io mety aiza re ianao hitary vahoakanao ianao, ame izay anina sahaza ho azy ireo ianao Tompo, sy anjara sahaza ho azy ireo amin'izay ilaina isan'andro. Fa ianao nefa niteny Andriamanitra ary ny teninao ny fikiranay aminao, satria tsy mba olombelona ianao ka handainga, fa ianao fa nilaza ho anao hoe katsao ny fanjakako sy ny fahamarinana. Fahamarinako te hanampy anareo ny zavatra rehetra. Koreto vahoakanao izay mikatsaka izany raha io, aza tinoana izy ireo, fa mety aiza Tompo hiasa hitantana azy ireo ianao ka hamezy anjara sahaza ho azy ireo. Ho an'ireo izay tsy salama ihany koa ka miady amin'ny aretina maro samihafa, ninona aretina mahazo azy ireo ka mampandamaka azy ireo. Dia aoka re Jesosy Tompo ilay dia kapoka taminao ane, hitondranao fanasitranana ho azy ireo. Ka izay ivavahana ny tokantrano sy amin'ny toerana izay nona ny fampianarana ka hametraha tanana amin'izao fotoana izao, na ivavahana amin'izao fotoana izao, na izay voatonona ny tokantrano any na ao-tsaina na mivava hoe amin'ny aretina izay mahazo azy ka miara-mivavaka amin'izao fotoana izao. Hitanao zany Andriamanitra ary renao zany tsisy miafina aminao. Fa hoy ny teninao manambara manao hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinapy ianareo dia afindra tendrombohitra. Fahainy mino ny zavatra rehetra. Ary ny teninao ihany koa no fikiranay Kristy manao hoe dia kapoka taminao ny fanasitrananay. Ka aoka Jesosy io, ilay tananao mahery sy saninao nahinditra anie no akasika ao amin'ny loharanonkaretina rehetra izay mahazo amin'ny vahoakanao izay mihaino izao fampianarana izao. Ka ianao Tompo efa mihaino ny fitarainan'izy ireo ne, ka efa nanasitrana azy ireo sahady amin'ny aretina izay mahazo azy ihany. Ka dia aoka ny dia kapoka taminao Jesosy eo nasitrana ny vahoakanao rehetra izay mandre izao fampianarana izao ka marary mitaraina aminao. Mety aiza Tompo efa nanasitrana azy ireo ianao noho ny amin'ny dia kapoka taminao. Terai ny naranao Andriamanitra ka lazai ny naranao mena voninahitra nenao. Dia mety aiza raha efa nenivavaka nenao any an-danitra any, tsy voatony ny vavanay kosa raha dia aoka ny fanahinao nefa nivavaka ao anay teo anatrenao tamin'ny fifitarainana tsy azo tonono. Ka dia ankehitriny izay raha hianatra ny teninao dia mitenena raha io fa vonikeny reto vahoakanao ny anaran'i Kristy. Amen. Irosoarintsika ny amin'ny lesona eo amin'ilay efa tonga zany tsika teo amin'ny afatr'ilay anjely faharoa izany. Ka verenantsika vakina kely ary izy io e. Apokalipsy 4:20 dia ny andininy fahavalo. Dia ahoana izy izy? Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe rava, rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana. Rava, rava Babilôna lehibe izy izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana. Ka araka ny efa niresantsika tamin'ny farany dia zao hoe iza moa ty Babilôna izay resahany eto hoe rava, rava Babilôna lehibe. Tsy le Babilôna ara-tantara zany io, le tany Mesopotamia tamin'ny androny, fa lay tanànan'ny Bibidia zany ty resahany eto ty. Le Babilôna tanànan'ny Bibidia zany ty lazainy ty hoe rava, rava Babilôna lehibe. Ka le afatry le anjely faharoa zany dia mitodika any amin'izy, any amin'ny valan'ny Bibidia zany no mitodika. Le afatry le anjely faharoa manao hoe rava, rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana. Ka raha ampoarina zany izy amin'ny afatry le anjely voalohany, ny afatry anjely voalohany dia zao hoe mitondra inona? Mitondra fanantenana ho an'ny
olombelona rehetra satria le antson'le anjely voalohany dia manao hoe mahatahora n'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy anoloan'izay nanao lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba tsy hahatratra an'ilay fitsarananao zany dia zao hoe miantso fiankofana le anjely voalohany eo anatren'Andriamanitra mba hahafahantsika zany hoe matahotra an'Andriamanitra ka ame voninahitra an'Andriamanitra dia manome fanantenana zany izy ny amin'izay ho an'ireo zay matahotra an'Andriamanitra ho an'ireo zay miankohaka eo anatren'Andriamanitra mandray ho azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany amin'ny mahapahary azy dia zao tsy hotratra n'izany loza zany izy fa eto amin'ny afatry le anjery faharoa dia zao hoe tonga dia jugement négatif zany no entiny eto fitsarana tsisy fampanantenana tonga dia hoe fitsarana hoe rava Babilôna lehibe satria tonga dia miantso ny faharavana zany izy ny amin'ny fanjakan'ny Babilôna zany na ny tanànan'ny Babilôna izany ity fianjaran'ny Babilôna ity zany izay tanànan'ny Bibdia dia zao hoe nampitoviana ihany koa izy io tamin'ny fianjaran'ny Babilôna ara-tantara satria ny nandravanan'ny Babilôna ara-tantara dia mitovy ihany koa mitovy zany amin'ny fianjaran'ny ty Babilôna tanànan'ny Bibdia ity dia jerentsika inge ary amin'ilay Isaia toko fa 1:20 hoe vakintsika kely ahoana izy averiko tsara le izy hoe ty fianjaran'ny Babilôna ity zany ilay tanànan'ny Bibdia ity dia zao hoe nampitoviana amin'ny fianjaran'ilay Babilôna ara-tantara izany andeha arsika any amin'ny Isaia toko fa 1:20 dia ny 9:7 Isaia toko fa 1:20 dia ny 9:7 rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia ahoana izy izy hoendreo avy ny olona andihany mpitaingina mandeha tsiroroa ary nanandra ny feony izy ka nanao hoe rava Babilôna ary ny sarin'ny andriamaniny rehetra dia voatorotoro miraraka amin'ny tany eto zany dia nisy antony amin'ny fianjaran'le Babilôna tantara ihany koa dia lazaina hoe rava Babilôna izy ary dia rehefa rava Babilôna dia toy izy ary ny sarin'ny andriamaniny rehetra dia voatorotoro miraraka amin'ny tany rehefa rava zany Babilôna dia ravatra amin'ny andriamaniny rava zay momba azy rehetra rava Babilôna rehetra rava ny andriamaniny rava zay zavatra ny akinany teo sy nandraindrainy teo dia resika koa ty amin'ny Jeremia toko fa 2:20 nahoana izy izy ny amin'ny fandravanan'ny Babilôna io Jeremia toko fa 2:20 dia vakintsika ny 7 sy ny 9 tapany voalohany Jeremia toko fa 2:20 dia ny 7 sy ny 9 tapany voalohany Babilôna dia kapoka volamena teny an-tanan'i Jehova izay nahamamo ny tany rehetra ny divainy efa nisotroan'ny firenena koa izany nahavery-saina ireny tampoka ny naharavan'ny Babilôna sy ny nahatorontorony hidradradradrao izy ajanontsika eo Babilôna izy dia kapoka volamena teny an-tanan'i Jehova izay nahamamo ny tany rehetra ny divainy efa nisotroan'ny firenena koa izany nahavery-saina ireny tampoka ny naharavan'ny Babilôna sy nahatorontorony hidradradradrao izy tampoka hozy izy ny naharavan'ny Babilôna sy nahatorontorony dia jereo tsara fa inona ny zavatra lazaina ary amin'ny Apokalipsy toko 4:10 manao hoe rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana hozy izy dia eto anefa ny zavatra lazainy aty amin'ny Jeremiany koa dia hozy izy manao hoe Babilôna izy izay kapoka amin'ny volamena teny an-tanan'i Jehova dia nahamamo ny tany rehetra amin'le divainy zany io ny divainy efa nisotroan'ny firenena koa izany nahavery-saina azy vokatra an'izay dia zao tampoka ny naharavany Babilôna sy nahatorontorony hidradradrao izy hozy izy
ka eto zany tsika miresaka n'le babilôna satria babilôna zany dia zao nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana ka ny valan'ny babilôna zany zao dia zao hoe valan'ny revirevy, valan'ny nofinofy satria rehefa mamy ianao zany a dia inona ny zavatra misy zay le tenenina eto hoe izay namamy ny tany rehetra ny divainy efa nysotroan'ny firenena koa izany nahaversaina zany hoe ny olona mamy zany dia versaina ny olona mamy dia ity valan'ny babilôna ity zany satria nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana izy noho ny fijangajangana dia zao mamy zany ny olona vahoaka ny babilôna satria nisotro ilay dovaian'ny babilôna dia fantatsika tsara hoe iza moa babilôna na hoe babela araka ny lesitsika fa dia zao hoe bibidia tanànany bibidia zany ty babilôna ty ary fantatsika hoe iza le bibidia efa ny anarantsika teto zay hoe iza le bibidia fa ny eglizy ny bibidia dia zao maminy fampianarany bibidia zany ny olombelona rehetra maminy sary asehoan'ny bibidia ohatrany hoe masina be izy nefa endrika ihany zany iny maminy fahefan'ny bibidia izy amma chef moral et religieux anazy hoe amin'ny mahalehibe ara-moraly azy sy lehibe ara-pivavahana azy manana an'izay fahefana zay maminy lazany bibidia izy satria dia malaza bibidia araka le teny eo apokalipsy 3:10 manao hoe gaga ny tany rehetra manaraka azy ka rehefa mamy zany ianao dia zao versaina ianao araka le voalaza teo averiko tsara le izy teo hoe ny divainy efa nisotroan'ny firenena koa izany no nahaversaina azy versaina zany ka le versaina zany nge tsy miainao anatin'ny réalité tsony io zany hoe tsy miainao anatin'ny réalité tsony zany ianao fa versaina ianao mamy ianao dia rehefa nisotro an'le divainy fijangajangana zany le vahoakany bibidia dia zao voafitaka zany izy ireo satria bibidia na babilôna dia zao nametraka ilay tanànany ohatrany hoe tanànan'Andriamanitra nefa kay tsy tanànan'Andriamanitra io tsy tanànan'Andriamanitra io fa valan'ny nofinofy sy ny revirevy ihany io satria mamy ny olona ao anatiny ka rehefa nametraka ilay tanànany bibidia hoe ho tanànan'Andriamanitra dia nino ny olona rehetra hoe tanànan'Andriamanitra koa io tanànany io voafitaka ihany zany zao tontolo zao fa tsy tanànan'Andriamanitra io dia izay mihitsy ny zavatra nytenenin'ilay nyresantsika teto nisy an'ilay témoignage iny moa le resaka hoe bakazikazana izy tia le magicien génial satria tany amin'ny fiainatsita tany amin'ny monde visible izy io fa nyresantsika teto dia mifandray amin'le grand de ce monde mifandray any ny herera-pivavahana tonga any zany ny lehibean'ny bibidia dia ozy izy zao ny zavatra nyteneniny manao hoe ny fivavahana ozy izy tsy zany no miteny an'ity fa bakazika no miteny azy fa anatin'ny boky no miteny an'io fijoroana vavolombelona izay nataona dia ozy izy ny fivavahana ao amin'ny eglizy katolika ozy izy averiko tsara ny zavatra ny fivavahana ao amin'ny eglizy katolika ozy izy dia zao c'est la plus grande magie du monde tena hoe satria rehefa ohatrany hoe masina be zany ianao fa voafitaka daholo ny olona rehetra satria nahoana lasa niaina niaraka ny bibidia ny vahoakany rehetra ao anatin'ny inona ao anatin'ny fijangajangana zay nge le zavatra teneniny teto satria izy nampisotro ny divay ny fahatezerana amin'ny firenena rehetra noho nino noho ny fijangajangana zany hoe ny fifandraisan'ny vahoaka amin'ny bibidia amin'ny bibidia zany dia zao io fijangajangana io zany ny fifandraisany aminy izany hoe ilay fifandraisan'ny bibidia amin'ny vahoakany zany
dia zao hoe firaisana ao anatin'ny fijangajangana satria izay le voalaza teo hoe izy zany nampisotro ny divay ny fahatezerana amin'ny firenena rehetra noho ny fijangajangana. Nampisotro ny divay amin'ny firenena rehetra izy ny amin'ny fahatezerana noho ny fijangajangana dia rehefa nisotro ny divay ny firenena rehetra dia mamy dia nijangajanga niaraka taminy. Izay zany ny relation'ny bibidia amin'ny vahoakany miaina ao anatin'ny firaisana fijangajangana. Dia jereo nge ny zavatra misy inona ny zavatra ny fotom-pampianarana raisina fotsiny ny zavatra ohatra ny ny ao anatin'ny fotom-pampianaran'ny bibidia ny resaka hoe ny dogma ny eglizy zay tsy araka ny soratra masina fa fampianaran'olombelona tradition'olombelona no napetraka tao. Ny resaka hoe fivavahana amin'ny tsangam-bato amin'ny sary vongana na amin'ireny groty ireny na amin'ny maria ny fivavahana amin'ny relika ireo zavatra nakasika ny olona masina zany dia lasa hoe zavatra masina iny dia hivavahana. Ny finoana amin'ny resaka hoe purgatoire na hoe afandiovana zavatra tsy misy anatin'ny soratra masina. Ny filazana fa hoe ny papa dia zao ray masina nefa tokana ihany ny ray dia le Jehova tompony maro zany zany dia mamy zao tontolo zao mino an'izany. Ary na dia atao hoe tsy mitsofoka na dia atao hoe tsy membre ny fiangonana katolika ary izy fa mitonona fotsiny izy aty ivelany zao tontolo zao nge miteny manao hoe le saint père manaiky zay le hoe manaiky rehefa manao an'izay zany dia efa manaiky izy amin'ny maray masina ny papa. Dia zay foana miverina miteny hoe gaga ny tany rehetra manaraka any bibidio izy. Ka zay zany ny zavatra tsy azo ialana ho amin'ny olona izay mpisotro toaka na hoe mpisotro divay satria nahoana rehefa misotro divay zany ny olona na misotro toaka ka rehefa maminy iny dia zao verisaina izy zany hoe tsy tompony tenany tsony zany izy fa miainao anatin' iny miainao anatin'ny fahadalàna. Ohatra anankiray fotsiny raisiko misy olona anankiray zay izy zany tsy mba nisotro toaka mihitsy izy zanaka pastery izy dia rehefa nandeha tany amin'ny université izy niala teo amin'ny ray aman-dreniny dia voasarika an'le namana. Dia rehefa voasarika an'le namana dia le namana moa misotrosotro zany dia za tsy misotro dia mba tokana fotsiny androany fa misy événement tsika ohatra hoe nanao sport tsika dia manaresy dia mba événement iarahantsika ity dia ary fa mba misotro dia nisotro teo dia mamy rehefa mamy dia nanao any taraikiraiky dia lasa nandry niaraka tamin'ny vehivavy nefa mbola tsy vita mariazy tsy vita nininina satria noetin'ireny zany hoe verisaina zany ianao rehefa mamy tsy tompony tenanao mandeha amin'ny fahadalàna ianao. Dia izay mihitsy nylazainy le atao amin'ny ohabolana toko 7 raha vakitsika kely eo amin'ny ohabolana toko 7 raisitsika nge hoe ono sisy ato amin'ny ohabolana toko 7 ohabolana toko 7 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 4 ohabolana toko 7 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 4 dia ozy izy an'izay mikikitra amin'ny divay eny an'izay mandeha anandrana divay voaharoaro zavatra ary mijery ny divay noho ny amenany sy ny fangano hoaniny eny anaty glasy ary ny fikoriany mahafinaritra fa ny amin'ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy ary anindrona toy ny mena rano koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo ary ny fonao hieritreri-dratsy. Eny ho sahala amin'izay mandry eo amin'ny ranomasina ianao sady ho tahaka an'izay mandry eny atenjon'ny andro-trampo. Inona ny zavatra nisy eto? Mijery an'ilay divay ny tsara tareny ny paoziny zany menamena mahafinaritra ny fangano hoaniny misy glaçon kely zany dia misotro an'iny izy hoe mahafinaritra izy zany fa ny farany ozy izy dia anaikitra toy ny bibilava izy iny divay iny zany anindrona toy ny mena rano iny ka rehefa voakaikitra anao dia ozy izy ny masonao hijery vehivavy jejo ary ny fonao hieritreri-dratsy. Lasa manaraka amin'ny teny frantsay moa zany izy hoe femme étrangère na hoe vehivavy hafa firenena ozy izy ka lasa heritreri-dratsy ianao lasa manao zavatra tsy tokony fanao tsony zany ianao. Zany ny olona mamonge zany.
ny olona mamy zany. De nefa ny vahoaka ny bibidia zany de mamy ny vahoaka ny bibidia, mamy ny vahoaka ny bibidia. Mifanohitra tanteraka amin'ilay 4,400 sy rahetsy. Le 4,400 sy rahetsy de zao mitazona ny tenany ho virjiny. Inona moa le virjiny hoe madio, tsy voaloto, miandry le fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ny vahoakan'Andriamanitra zany de tsy tena hoe miaino anatin'ny fahamasinana, miaino anatin'ny fahadiovana satria miandrandra le fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy ny zavatra eto tany no jereny. Fa jereo nge le izy rehefa le mamy ny vahoakan'ny bibidia zany de zao hoe satria izy mamy de voafitaka an'ilay mazian'ny bibidia amin'le fahamamona zany satria miainao aminy amin'le fijangajangana. De miainao anatin'inona zany le vahoakan'ny bibidia. Zany hoe tsy mahita ny réalité ntsony ny vahoakan'ny bibidia. Inona moa le réalité? De nisy film zay efa ela tany aloha be tany izy ity. Mety efa nisy nahita an'izy io ngamba nareo hoe Matrix zay le film. Efa hitako ngamba fa 20 taona lasa ngamba nahitako an'izany. De le Matrix io zany miaina amin'ny monde virtuel ny olombelona. Amin'ny voalohany zany izy tsy malala hoe miaino anatin'izay monde virtuel zay izy. Fa misy miaino anaty société zany ianao de miaino anaty système ianao de manaraka zay zavatra momba ny système zany ianao. Fa rehefa avy eo amin'izay nampahafantarina azy zany le réalité hoe ty réalité misy anao ty nge ka tsy réalité fa ty ny tena réalité. De ohatr'izay mihitsy zany ny vahoakan'ny bibidia. Ty fiainana misy ty zany c'est un mirage, illusion zany ny zavatra misy eto amin'ity tany misy atsika ty. Zavatra nofinofy, zavatra revirevy zany ny zavatra misy eto. De ny olona nefa zany variana amin'izay ny olona. Variana amin'ny zavatra eto tany sy zavatra omeny bibidia eto. Sy ny fanjakan'ny bibidia eto satria ny firenena rehetra teo ambanin'ny fahefan'ny bibidia. De manaraka an'izay ny olona rehetra, variana ny zavatra misy atsika zany de zao ny olona rehetra zany de miaino anatin'ny illusion, ao anatin'ny mirage, ao anatin'ny nofinofy, ao anatin'ny revirevy. Zany hoe tsy réalité, tsy tena zavatra, io zavatra iainantsika io zany tsy io ny tena fiainana. Zay mahatonga ny apôstôly manao hoe apôstôly Paul manao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ antany. Zay mahatonga le vahoakan'Andriamanitra, lay virjiny miandry le fanjakana any ambony satria ny eto amin'ity tany ity nge tsy tena io ny fiainana. Fitaka daholo ny zavatra misy eto. Fitaka daholo satria mamy divay an'ny bibidia zany ny olona rehetra eto ambonin'ity tany ity. Ka raha ianao zany manaraka an'izay zavatra misy eto de mamy koa ianao miaraka aminy. De amin'ny mahazanak'Andriamanitra ianao de manadio ny tenanao ianao tsy miaraka amin'izay zavatra zay. Fa ny zavatra mbanjininao de le fiainana any ambony, le fanjakan'Andriamanitra zay ho avy. Averiko tsara le izy zay no mahatonga ny apôstôly Paul manao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ ambany ozy izy. De ny vahoakan'ny bibidia zany eto de zao lazaina fa maninona? Misotro izy ny divain'ny zay omeny bibidia. Ka mitondra azy ho amin'ny fijangajangana zany zay zavatra zay. De inona daholo io fijangajangana zay mety ataony io rehefa misotro an'le divain'ny bibidia izy? Ny amin'ny filana rehetra zay misy eto amin'ity tany ity zany. Ara-nofo. Zay zavatra omeny ity tany ity. De jereo nge ny zavatra tenenina aty amin'ny Kolosianina. Kolosianina 3:7-5 ka hatramin'ny 9. Kolosianina 3:7 ozy izy. 5 ka hatramin'ny 9. De zao ny zavatra tenenina io. Ahoana ozy izy? Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay etỳ tany. Io zany torohevitra omena ny kristianina. Vonoy ny tenanareo izay momba ny etỳ tany. Satria le zavatra etỳ tany io le zavatra omeny Babilôna zany le zavatra etỳ tany. Satria eo ambony, raha mamaky tsika eo ambony, de ny apôstôly Paul le miteny manao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ ambany. Eo amin'ny 5 izy miteny an'izay hoe saino ny zavatra
any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Vahoaka an'Andriamanitra zany asena misaina ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Dia amin'ny andininy fahadimy izy dia miteny koa voloiny momba ny tenanareo izay ety an-tany. Dia io ety an-tany io ilay zavatra omen'ny bibidia io zany. Tsy mety zavatra filana sy ny faniriana rehetra vokatry ilay hamamona omen'ny bibidia. Dia ozy izy koa voloiny momba ny tenanareo izay ety an-tany. Dia ino? Ny fijangajangana, ny fahalitoana, ny firetam-po, ny fanindrin-dratsy ary ny fiaremana dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanakiny tsy fanarahana ozy izy. Izany no nalehanareo fahiny fony tsy mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia ny fahatezerana ny fiafanafona ny lolom-po fitenenan-dratsy teny mahamenatra amin'ny vavanareo izy. Inona zany ny zavatra omen'ny bibidia ety an-tany amin'ny divay omeny io? Satria mampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana izy noho ny fijangajangana. Vokatra ny divay izay nomeny zany dia zao zavatra ety an-tany io, fijangajangana io, fahalotoana io, firetam-po io, fanindrin-dratsy io, fieremana io. Inona moa ilay fieremana? Fitiavam-bola nge zany fieremana zany, fitiavam-bola. Dia izany rehetra zany dia fanompo-tsampy izany. Amin'izao andro faran'izao nge ny olona tia vola, tia rena. Mahavita mamono olona izy na zavatra vola kely ary no angalana satria tena efa hoentin'ilay fanazana izy, mamiko. Fa izany rehetra izany ozy izy dia mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanakiny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Tamin'ny mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra zany ianareo. Dia zao izany koa no nataonareo mamy koa ianareo. Fa rehefa nandrain'Andriamanitra tompo sy mpamonjy ny fiainana dia afaka tamin'izay fahamamona zay zany nivoaka an'Andriamanitra. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia ny fahatezerana, ny fiafinafonana, ny lolom-po, ny fitenenan'ny ratsy. Zany ny zavatra misy amin'izao tontolo izao, ny teny ratsy maro samihafa, teny mahamenatra amin'ny vavanareo. Ianao nge raha mihaino miaraka amin'ny rehefa miasa eo anivon'izao tontolo izao no ny teny vetaveta, ny teny mamoafady, tsisy fahamenarana intsony amin'ny zavatra rehetra. Dia raha ianao raha miteny hoe aza dia miteny an'izany loatra na zao dia ianao indray ny ohatry ny arabirabin'ny olona amin'izany zavatra izany. Tellement efa mamy. Vokatry n'inona zany? Vokatry ilay divay io zany. Amin'ny endrika ety ivelany zany izy dia zao hoe ohatrany hoe masina izy ety ivelany. Fa any amin'ny raha mijery antsika any amin'ny toko 410 any dia zao mihitsy ny lazainy. Fa mbola ho avy any tsika hoe misy fanahy-telo tahaka ny Saona ozy izy mivoaka avy eo amin'ny vavan'ny dragona sy ny vavan'ny bibidia ary ny vavan'ny mpaminany sandoka. Makaiza ozy izy ireo? Makany amin'ny mpanjakan'ny tany ozy izy ireo. Dia iza ireo fanahy-telo tahaka ny Saona ireo? Fanahy demoni ireo ozy izy. Mbola hiresaka an'izay tsika. Aza tezitra tsika fa zay ilay zavatra zay. Tsy izany miteny an'izany, soratra masina no miteny an'izany. Fa ny zavatra misy dia ety hoe rehefa miditra zany, rehefa misotro an'io divainy, rehefa misotro an'ilay divainy omen'ny bibidia zany dia zao divainy fijangajangana io. Ka mampijangajanga ny firenena zany izy mampisotro an'io. Dia zao ny firenena zany mamy ny fijangajangana. No ny firaisany amin'ny bibidia dia mamy izy amin'ny zavatra izay omen'ny bibidia azy. Tsy izany no miteny an'izany ho. Raha mijery sika nefa ny valan'ny zanak'ondry dia zao feno ilay fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy. Ao aminy ilay fitiavana an'Andriamanitra, ao aminy ilay fahatokiana ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny lalàny, ny didiny ary ny fitsipiny. Amin'ny valan'ny bibidia kosa nefa na ny valan'ny babela dia zao hoe Andriamanitra no soloina ilay fahefana ety an-tany. Satria ilay fahefan'Andriamanitra any an-danitra izay tokony ho andrandraina ilay fanjakan'Andriamanitra dia zao lasa ny soloina ilay fahefana eto an-tany, ilay tanànan'ny bibidia eto an-tany. Ary zao hoe ny fivavahana eo amin'ny valan'ny bibidia
dia firaisana ao anatin'ny fijangajangana. Misy fijangajangana be zany io. Zava-doza nge zany raha olona. Tsy zaho no miteny an'izany. Fa zay ny zavatra misy. Ny afatra tia ny asan'ny mission ty anjely faharoa ty zany dia zao hoe manapotra an'io fitaka io zany na mampiseho an'io fitaka io izay ataon'ny bibidia amin'ny firenena rehetra. Satria mamy zany ny firenena rehetra. Mamy ny firenena rehetra. Vokatra ilay divay nampisotroan'ny firenena rehetra dia mamy ny firenena rehetra. Dia ilay mission-n'le anjely faharoa dia zao hoe mampiseho an'io fitaka izay ataon'ny bibidia io. Mba hahafahan'ny firenena rehetra zany hoe nandre izany izy. Hoe efa heninareo zany. Efa hitanareo zany. Amin'ny feo mahery rava Babilôna lehibe. Fa manino izy ianao? Satria nampisotro ny divay ny fahatezerana amin'ny firenena rehetra noho ny fijangajangana ozy izy. Ka amin'ny alalan'ny bokin'ny Daniela zany sy ny bokin'ny Apokalipsy dia zao hoe miala zany ny rakotra rehetra. Miala ny fisalibonana rehetra. Raha tapiny ny masonao zany dia mihiratra ankehitriny. Manao hoe tandremo. Fa sao dia mamy koa ianao. Tandremo variana amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity, fa ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity nge ka zavatra ao anatin'ny fijangajangana daholo. Ary iza ny fototra an'izy io? Miainga avany amin'ny bibidia io. Fa izao firenena misy antsika izao, ny firenena rehetra izay misy dia izao. Valan'ny bibidia daholo ny firenena izay misy. Fanjakan'ny Babilôna ny firenena izay misy. Tanànan'ny bibidia ny firenena izay misy. Atsika amin'izao vanim-potoana izao. Ka ankehitriny zany dia zao hoe afaka mahafantatra zany tsika manao hoe ity fahefana ara-pivavahana ity nge ka tsy fahefana avy any ambony izy io. Fa fahefana ara-tany any izy io. Fahefana ara-tany any izy io. Ka ilay tandroka kely any amin'ny Daniela na ilay bibidia aty amin'ny Apokalipsy izay mametraka ny toerany ho Andriamanitra dia zao hoe fahefana ara-olombelona ihany zany io. Ary ity fampisehoana zany ny zava-miafina voalaza ny soratra masina ity mikasika ny bibidia dia zao hoe efa fianjerahan'ny Babilôna sady zany ity. Efa faravan'ny Babilôna sady zany ity. Efa faravan'ny fanjakan'ny bibidia sady zany izy ity. Satria nao no maheno an'izao nge bibidia dia zao efa tsy miafina intsony ny zavatra ataony. Fantatra. Zay mahatonga hoe ravarava Babilôna lehibe ka efa faravan'ny sady zany izay zavatra zay. Fa rehefa miresaka ny faravan'ny tanteraka io moa tsika dia any amin'ny toko 7 zany tsika miresaka anazy io zany. Ka ity fianjerahan'ny Babilôna ity zany dia zao hoe ohatra ny amin'ny faravana rehetra zany izy ity. Tahaka ny Babilôna ara-tantara. Ka tokony ho eno any ivelan'ny faritra rehetra zany, na eo amin'ny lafiny ara-politika io, na eo amin'ny lafiny ara-pivavahana io, na eo amin'ny lafiny ara-fodim-pisainana io. Tokony ho eno any ivelany zany io lesona io mikasika ny amin'ny hoe faravana io satria ohatra ny amin'ny faravana rehetra zany io. Ka rehefa manana avinavi-panahy zany ianao, rehefa manana fiheverana zany ianao hoe tsy mety diso ary tsy azo disoina, ka mametraka ny toeranao ho Andriamanitra, mametraka ny toeranao ho zinona. Le hoe arrogance zany fiheveran-tena ho zinona. Tsy refesy mandidy, manao izay tiany atao. Mametraka ny tenanao zany ianao hoe intouchable ianao amin'izay fotoana zay. Infaillible ianao. Tsy mety diso ary tsy azo disoina. Dia zao tsy maintsy tonga amin'iny izay zavatra zay, tsy maintsy tonga amin'ny fianjerana zany izay zavatra zay. Ka tsy misy zany eto amin'ity tany ity hoe idéaly ka tsy maintsy ho rava. Satria ny zavatra eto tany dia tsy tanteraka. Andriamanitra iray no tanteraka.
Kanina idéaly ataonao eto tany na resaka la politika io na ara-pivavahana io na amin'ny maha-olombelona io dia tsy maintsy mianjera ianao zany fa tsisy idéaly tsy maintsy enjera hoe amin'ny maha-olombelona zany dia ohatr'izay nge tamin'ny androny tamin'ny aravan'ny Babilôna ara-tantarany Nebokadnezara dia nirehire mihitsy no nieriko sy ny fahalebiazako ny faindreko ny nahavitako ny Babilôna tahaka an'izao ity tanàna lehibe ity izay mirentirenty sy tsara tarety satria ny tanàna Babilôna nge dia tsara raha mijery ianao tanàn-dehibe rehetra izay misy amin'izao fotoana zao mijoalajoala mahafinaritra fen'ilay tilikambo avo be ireny ohatran'ilay tamin'ny tilikambon'ny Babela dia ohatr'izay mihitsy Babilôna ara-tantara tena frere an'ny Nebokadnezara mpanjaka Babilôna zany nanao an'izao zavatra zao le amin'ny maha-olombelona zany zay fa dia zao ao anatin'izay fiavana vonana izay no nahetrín'Andriamanitra izy nesorona taminy izay fanjakana izay ka ho famitinana an'izay zany mikasika any amin'ny Babilôna teo dia zao hoe Babilôna zany dia zao ihany koa hoe fotom-pisainana ihany koa Babilôna satria Babilôna zany dia tanànan'inona veriko tsara ilay izy hoe Babilôna dia tanànan'ny fijangajangana tanànan'ny fijangajangana mifanohitra amin'ilay tanànan'ny olona masina ilay tanàna masina mifanohitra amin'ny Jerosalema zany Babilôna mifanatrika zany ankilany zany Babilôna tanàna fijangajangana ankilany Jerosalema tanàna masina tanànan'ny olona masina dia mifanatrika zany ireo tanàna anankiroa ireo fa any amin'ny toko 9 moa zany tsika mbola iresaka be mikasika an'izy io zany fa tsiditra lalina amin'izay tsika ka ity fianjeran'ny Babilôna ity zany satria mamitany tsika zany dia zao hoe fampitandremana zany izy ity ho an'izay manana avinavim-panahy rehetra satria tsy maintsy ho rava izany tsy maintsy enjera izany izay manana avinavim-panahy dia tsy maintsy mienjera mametraka ny toerany ho Andriamanitra na manilika an'Andriamanitra manao an'Andriamanitra ho tsinitsinina ka araka ny afatry ny anjely faharoa dia zao hoe Babilôna dia manina tsy maintsy ho rava zay zany le afatry ny anjely faharoa hoe rava Babilôna lehibe hiditra indray ary tsika ny amin'ny afatry ny anjely fahatelo inona indray ny zavatra resahana eto mikasika ilay afatry ny anjely fahatelo raha vakitsika ilay afatry ny anjely fahatelo Apokalipsy 4:10 andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 1:10 Apokalipsy 4:10 andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 1:10 ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo anolohan'ny bibidia sy ny sarany ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany dia izy koa nisy sotry ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaro ary zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsahary na andro na alina izay miankohaka eo anolohan'ny bibidia sy ny sarany na izay mandray ny mariky ny anarany ozy izy raha ary nisy koa izy averiko tsara ilay izy teo anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sarany ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany dia izy koa no manino no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina ao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ozy izy ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany dia izy koa nisy sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra ozy izy eto zany le ety milaza hoe fiankohofana hoe raha niza miankohaka ka le ety milaza hoe miankohaka eto zany dia fananina ny lazaina mihitsy le hoe miankohaka eto satria nahoana eo amin'ny afatra ny anjely voalohany dia miantso ilay anjely voalohany manao hoe miankohofy eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany
hoe Andriamanitra no tokony hankofana. Ka ny filazana zany eto manao hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny, dia maneo zany zay hoe misy fisandohana eto, misy fisoparana eto. Satria Andriamanitra no tokony hankofana nefa bibidia no hankofana. Satria maka le toeran'Andriamanitra zany izy. Dia zay mahatonga zay miteny amin'ny feo mahery raha misy miankohaka amin'ny bibidia ozy izy sy amin'ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny amin'ny tanany, dia izy koa ny sotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra. Satria ny fiankofana dia natao an'Andriamanitra. Nefa eto lazaina fa manao hoe miankohaka eo alohan'ny bibidia ny olona. Dia tsy atao mahagaga zany. Tsy atao mahagaga zany. Satria nahoana? Bibidia dia maka le toeran'Andriamanitra, misandoka an'Andriamanitra. Ary raha nolazaina tery amin'ilay Apokalipsy 4:10 nanomboka teo amin'ilay 1 sika ny resaka an'izay, dia ny zavatra hitantsika dia zao hoe ireo vahoaka an'Andriamanitra dia zao manana le marika an'Andriamanitra izy ireo, manana ny anaran'Andriamanitra voasoratra eo amin'ny andriny izy ireo. Dia hitantsika izay amin'ilay fisandohana ataon'ny bibidia. Satria ny vahoakan'ny bibidia ihany koa dia manana ny marika ny bibidia ary manana ny anaran'ny bibidia ihany koa voasoratra eo amin'ny andriny izy. Apokalipsy 4:10, 1:12 naverin'ilay anjely eto izay zavatra zay zany eo amin'ilay afatry ny anjely fahatelo. Dia ahoana izy eo amin'ny 1:12 manao hoe ary ny setroky ny fijaliana ozy izy dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarana ozy izy. Averiko kely le vakiteny manomboka amin'ny 1:7 tsy maninona mihitsy. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany. Tsy miaro ary zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofaro anatrehany anjely masina sy anatrehany zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Eo zany dia teniny mihitsy hoe mandray ny mariky ny anarany zany ny vahoaka ny bibidia. Tahaka ny vahoaka an'Andriamanitra zany izay mandray ny mariky ny anarany. Dia ny vahoaka ny bibidia koa zany mandray ny mariky ny anarany. Ka io famantarana io zany dia zao hoe izay raisin'izy ireo zany dia fanekeny izy ireo ny fahefan'ny bibidia eo amin'ny fiainany. Ny fandraisan'ny vahoakan'ny bibidia n'io marika io zany hoe manana ny anaran'ny bibidia izy. Dia fanekeny zany io ny fahefan'ny bibidia eo amin'ny fiainan'izy ireo na eo amin'ny fotom-pisainany. Satria izay le marika eo amin'ny andriny na ihany koa eo amin'ny asa izay ataony, izay le marika eo amin'ny tanana, efa nianarantsika teto zay. Ka amin'ny fianjaran'ny Babilôna zany na ny fianjaran'ny bibidia araky ny afatry ny anjely fahatelo dia zao zavatra roa zany ny azo tsoahana amin'io. Dia ny zavatra voalohany izay azo tsoahana dia ho an'ny valan'ny Babilôna. Dia ny zavatra faharoa tsoahana izay ho resahantsika dia ho amin'ny valan'ny vahoakan'Andriamanitra na vahoakan'ny tanàna masina. Inona ny zavatra azo tsoahana voalohany mikasika ny amin'ny vahoakan'ny Babilôna na ny valan'ny Babilôna dia eo amin'ny 1:7 izy no miteny. Izao no teneniny eo amin'ny 1:7. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo izy nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany. Raha misy miankohaka eo alohan'ny bibidia izy sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanany. Raha miankohaka zany ianao eo alohan'ny bibidia sy amin'ny sarin'ny bibidia ka mandray marika eo amin'ny tananao sy eo amin'ny andrinao,
dia inona ny valiny izay? Ny valiny dia zao 110. Izy koa no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra. Raha mandray ny marika ny bibidia zany ianao dia isotro ilay fahatezeran'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia zao hoe ny zavatra azo an'ny bibidia. Inona moa ny zavatra azo an'ny bibidia? Ery ambony ny zavatra niresantsika amin'ny 2 dia zao hoe ravarava Babilôna lehibe. Dia ny zavatra tenenina eto nefa dia zao hoe raha misy ozy izy miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sarin'ny bibidia dia zao ny destin'izay olona zay zany dia zao mitovy amin'ny destin'ny bibidia ny destin. Zany hoe ny anjarany zany na ny loza zay anjoa azy dia mitovy amin'ny loza zay nanjoan'ny bibidia. Satria izay ny teneniny amin'ny 110 manao hoe izy koa no isotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia ny loza anjoa azy zany dia zao vokatry ny zavatra nataony ihany ny valiny valy saziny zay ny sazy zay ho azony. Ny loza zay anjoa azy zany dia vokatry ny zavatra nataony. Zay ny loza anjoa azy. Ka ilay divain'ny fijangajangana zany zay nampisotroany Babilôna ny firenena rehetra dia ampifandraisina zany io amin'ilay divain'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ampifandraisina amin'ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra zany hoe raha misotro zany ianao le divain'ny fijangajangana dia le divain'ny fahatezeran'Andriamanitra zany no maninona no mahazo anao, satria ny fisotroanao an'le divain'ny fijangajangana zany iny ihany zany le divain'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny zavatra ataonao ihany zany no maninona no mivaly aminao. Zay nge ilay zavatra hitantsika tary ambony raha mijery kely tsika ty amin'ny tao amin'le nahazo an'ny Babilôna ara-tantara raha mijery kely tsika. Zao ny voalaza teo amin'le Jeremia 1:5 raha iverenantsika kely fotsiny le Jeremia 1:5. Iny zavatra resahany teo raha iverenantsika kely le izy. Jeremia 1:5 dia ny andininy 7 sy ny 9. Nahoana ozy izy teo? Jeremia 1:5 andininy 7 sy ny 9. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana ozy izy? Babilôna ozy izy dia kapoaka volamena teny an-tanan'i Jehovah izay nahamamo ny tany rehetra. Ny divainy efa nisotroan'ny firenena koa izany no nahavery saina ireny. Tampoka ozy izy no naharavan'ny Babilôna sy nahatorotoroany. Babilôna ozy izy dia kapoaka volamena teny an-tanan'i Jehovah izay nahamamo ny tany rehetra ozy izy. Zany hoe le divainy fijangajangana zay nampisotroany Babilôna zany amin'ny firenena rehetra dia io koa ny divainy fahatezeran'Andriamanitra. Dia inona le fahatezeran'Andriamanitra? Eo amin'le 1:9 izy miteny amin'izay tampoka ny naharavan'ny Babilôna sy ny nahatorotoroany. Dia izay mihitsy le zavatra resahany eo amin'ilay afatry ny anjely faharoa manao hoe ravarava Babilôna lehibe. Dia eo amin'ny afatry ny anjely fahatelo izy miteny manao hoe izay niankohaka ozy izy teo amin'ny izay nandray ny marika ny bibidia ozy izy sy niankohaka tamin'ny sarin'ny bibidia ozy izy dia izy koa nisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia inona le fahatezeran'Andriamanitra io? Le faharavan'ny Babilôna zany io. Zany hoe raha noravana zany Babilôna dia zao ho an'izay nisotro ny divain'ny Babilôna dia zao horavana miaraka aminy koa izay misotro ny divainy zany. Satria mitovy amin'ny anjaran'ny Babilôna zany ny anjara izay maninona? Ny anjara izay ho raisiny izany. Tapitra ny fotoanantsika indray. Tsy afaka hivalapatra firetsonitsika ka dia zao manao hoe alao tohizantsika amin'ny manaraka indray zany ilay lesona izany.
Ivavakantsika ary isotra an'Andriamanitra indray marina ny fotoana satria tapitra ny fotoanantsika. Ivavakantsika. Jehovah'Andriamanitra raha io. Misaotra anao izay raha afaka nianatra ny teninao. Tsy tamin'ny herina ny tanjaka, tamin'ny herina ny fanahinao irery ihany. Misaotra izay vitanay teto Andriamanitra. Fa tsy amin'ny herina ny tanjaka fa amin'ny herina ny fanahinao irery ihany. Sy raha atao am-pony iray ny teninao ary ataovy eo an-tsainay ny. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Ankalazay ny anaranao ray. Mena voninahitra ny anao ray. Halleluia, halleluia. Mana masinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia naran'i Kristy nandratanay izao vavaka izao rehetra teto natrenao misaotra Tompo iray masina. Amen. Manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako. Fampitoana manaraka indray isika. Bye bye daholo.